Faly miara-bantsika hatrany an! Androany tsika hiresaka ny ora fandraisana ato amin'ny Bazesy ny orinasa Bazesy. Eo Ankadifory izany no fandraisana an'ireo mpanjifa rehetrarehetra. Dia sady fivarotana ihany koa fivarotana ny PPN, vary, menaka. Dia ireo vokatra rehetra avy any Antsapandrano koa dia amidy eo amin'io trano fandraisana eo Ankadifory io. Izany hoe ao anatin'ilay trano hivarotan-drakely sy amin'izao izany io. Dia mivoha ny maraina amin'ny 8 ka hatramin'ny 12. Dia avy eo indray ny tolakandro amin'ny 2 ka hatramin'ny 4. Mety manontany izao nareo hoe dia ahoana hahalafo ve amin'izany? Dia izay no dikan'ilay hoe misy komersialina no mpijery mpanjifa fa io izany olona mitana birao dia mivarotra fotsiny. Manarak'izay dia ny pizzeria dia mivoha amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 7 alina. Dia misy koa izany ireo tolotra ho antsika izay hoe mila hananterana ny trano. Mazava ho azy fa maimaimpoana manodidina an'Ankadifory, Antanmenakely, Ambohimamory, Ambohidrano, Antanety. Dia tsy mandalo elakelan-trano koa satria mety hoe sarotra ny resaka sécurité. Ny bed and breakfast eo Ankadifory ihany dia mivoha amin'ny 0 ka hatramin'ny 7 alina. Ho any Antsapandrano tsika, ny Antsapandrano izany dia misy ny trano fandraisam-bahiny mivoha amin'ny 0 ka hatramin'ny 7 alina. Ny trano fandraisam-bahiny dia misy koa ny ataontsika hoe animation isaky ny sabotsy hariva. Dia arak'izay izany sady misy trano sady afaka misakafo, misy fisakafoanana, misy hoe fisotrosotrona izany izay mahatrano fandraisam-bahiny anazy dia sady fakana aina izany. Ny zotra indray dia zotra mampitohy an'i Antsapandrano sy Ambatolampy isaky ny zoma sy alahady. Ny ora faingana eo Antsapandrano dia isaky ny amin'ny 2. Dia ny any Ambatolampy indray isaky ny amin'ny 5 sasany. Averiko ihany isaky ny zoma sy alahady io zotra io. Ny zotra mampitohy an'i Antsapandrano sy ny Rovantsonjorivo indray dia isaky ny sabotsy miainga eo Antsapandrano amin'ny 7 maraina dia miainga eny Antsonjorivo amin'ny 4 tolakandro. Zotra izany anankiroa ny iray Antsapandrano sy Ambatolampy isaky ny zoma sy alahady dia ny iray zotra Antsapandrano Rova isaky ny sabotsy. Antsapandrano amin'ny 2, Ambatolampy amin'ny 5 sasany. Antsapandrano amin'ny 7 ho an'ny zotra Tsinjorivo Antsapandrano dia ny Rova amin'ny 4. Dia izay indray fa dia mankasitraka antsika rehetra. Vidinao maharaka dia ny tolotra rehetra ato amin'ny orinasa Bazesy. Mankasitraka.